atolotry ny asem radio anareo izao. Zava-mahadomely ny fiainana. Tantara mitohy nosoratany Ankiny Nofy. Ho velomin'ny mponina sy Nanja. Miaraka amin'ny Naina Raingomanana, Christophe Rabearmanana ary Fetra Sarobidy. Mandray feo, mamiary vony, mandrindra ra teknika, aro, manatontosa, Nanja, Razafindrakoto. Andro fahaenina. Avety ampifoako ny zanako papa. Aingana. Faiza foana ho mamondro papa. Za ve tsy mahita azy foana isan'andro. Mbola lasany azy izy kely aty sady efa tsy mirarahantsika tsona inge izy. Aleo izy hoany rehefa eto papa tia andry be zany Ka malahelo be asa inge ary papa Dia rofina ihany zany izy fo mody. Mody eo foana izy aky rehefa vita misiony Fefa mianatra tsara aloha ve ny zanako papa Efa mianatra tsara papa. Zaza fahatelo tamin'ny bulletin zarena farany teo. Zany tsara be zany fa toizo indrindra tiany papa be rehefa mahay Fa papa mandainga. Mandainga maninona indray ary Ka hoe papa hoe vidana amin'ny papa tablette vao tafiditra 3 premier nefa tsy vidana amin'ny papa akory. Laoky fa tsy adiniko iny vidana amin'ny papa ndry rehefa mandray volo papa zany Tandremindray ary sao dia ampeson'ny papa eto fotsiny indray Ary vilony zanako papa ndaotsika ary ambony fandriana ery ndao Fa anao inendry papa ndao fotsiny loha ao damodamboka kely aloha Maninona kosa ny safosafon'ny papa ohatr' izany ny tratrako Tena tsy voatory tsony ty vakam-panaty raha zao no mitoka 13 pikanao ty Vao 12 taona monja dia efa fety be sady tena maharoroka be ilay zanako marina Latia Ahoana papa ange vetivety fotsiny Nanomboka teo nanalanao ny fahadiovako leray tsy vanina. Satria tsy teo foana mamondy nanaovanao izay tianao natao Mody nitambatambazanao vola zao fatipaty ny zavatra rehetra izao mba andiako ny vavako tsy ilaza ninina amin'ny maman. Nanaparany ny filandratsiny foana hatramin'izay ry maman José dia vitanao tokoa ve izany zavatra rehetra izany Fa dia efa inona loatra re no misainany ianao Efa saika ho isan'andro any nanaovany an'izany. Mbola kely tsy dia tonga saina moa ka tsy hitako izay natao fa nanaiky fotsiny an'izay nitenenina. Menatra anao tena menatra nareo vady aman-tsanako Voakosiky ny fifonanao moa ny ratraponà mpitondraina ho anandritra an'izay taona maro izay Iviny avy Mbola voafanombohany iny fa tiany tena nandratra mafy azy tena nanimba ny saiko Ary antony tena nankahalako anao sy dada Toremo hatramin'izao Fa mbola misy inona kory Latia lazao re Taona vitsivitsy taty aoriana Rehefa nitoy amin'ny fanararaotana ranofy natao nga José dia nitoejaza taminy 12 taona angamba tamin'izay Tena mba abeo ary sy fa tsy hitako izay atao Fa severy José adala Fa dia volinina loatra no ao anatiny se Andrekako Lozina re zany efa tena tsy zakany saikitra no mieritreritra an'izao ry Remo dia izay ny antony nangatahako torohevitra tamin'izay
aza latsaina amin'ny zavatra tsy nentina tokoa fa fanampiana mena raha mba misy. Aza manao fa meko vola-be se ho tambiny. Ka inona roa senao ataoko eo e? Ny sefa tena zavatra diso tafa oatra no ataony se. Mba pio mo arsea amin'ny fomba hoana no ilazako amin'nybadika an'izao toe-java-misy izao. Sady higadrange arse raha fantany izany se dokotera dia aiseny zavatra tiako atongavana. Tsy atonga amin'izany se volobenga hoana meko an'se. Manahirakirana ihany izy tirsea. Fa lozinina loatra ary ty e. Tena grave. Fa eny e, tsy maninona fa no maralako an'se no anaovako an'izao fahotana mafato zao a. Fa raha ny tena izy tsy manao an'ity mihitsy a, marina e. Misaotra indrindra se tena efa verevitra mihitsy a. De raha mety a dia aleo mba tsy ambaratelontsika ihany zao. Aza mikovokovoka kika tsy mety aty a. Efa hoe aza mikovokovoka ao fa kely sisa. Ho anao olon-tsotra, fikambanana, orinasa, mpandraharaha, fiangonana sy ny sisa, misokatra ho anao ny sampana dokam-barotra eto amin'ny ACM Radio telo amby zato teboka efatra, Canal Plus 336. Antsoera ny laharana 034 49 676 11 034 49 676 12 na manatona vantany aty amin'ny foibe toerany ACM Radio lo A33 faravohitra ambony foibe Frenzy. Izay afaka ny zaza tato akepoko. Tsy iza nirainy fa io ranga matory eo ambony fandrina io. Dia indray aho efa nahazo fandrahonana ny ho faty raha vao mitantara aminao ny zava-dozana taona. Tsy naposiko. Tena tsy naposiko e. Dia sahanao ve José? Tsy matahotra n'Andriamanitra ianao e. Lehilahy tsy vanina. Na raha ange mieritreritra ny zava-bitanao tamiko rangaty e. Tena mifona ary zareo fa tsy fidinao anahy. Mifona retany ren-danitra. Fa inona tsy fidiny amin'izany e? Ha? Tsy fidiny sa netiny tsy fieritreretana sy ny filana ranofo diso tafahoatra? Ha? Ka noho ny avy aminao ihany koa ange nahatongananao anao foana ohatran'ireny. Mbola mahasama nilika ny tsiny rehetra ty amiko ihany koa ianao. Ka raha ampy ny fitiavana nomenao ani tsy nisy ao zavatra rehetra izao e. Mba naniry fitiavana ohatry ny nenim-pianakavy rehetra koa ne a. Mo mba teo foana ve ianao ho anay mianaka tamin'ireny fotoana ireny? Mo mba teo foana ve ianao ho aho fa naleonao ny asa sy nanao mission foana? Mba hainao ve hoe mila fitiavana ny ankonanao, mila fanakalozana? Fa taizanao mba ho anay. Zavana rehetra izany dia zava-mahadomelon'ny fiainako ka nahatonga navita nanao foana. Okizay e. Tsy haiko hoe iza ny diso na iza ny marina. Fa samy diso daholo nareo ry papa sy mama. Mba mila ny fitiavanareo koa ange ahy e. Tsy amin'ny fitiavana ilay tokantranontsika. Any ka lasa nanao tao foana daholo. Na isany kosa zaza ve dia zava-doza mamo fady be ohatran'izany nataonao rangaty a. Mifona aminao azanako. Tena mifona e. Sangamba ny diso e. Diso satria tsy
Efa nahavita nanolotra fitiavana anareo ankohonako. Menatra ny tany sy ny lanitra e. Tsy nahavita ny ady tokony ho raisiko. Tia, mifona aminao koa, mifona faray adala tsy misaina akory. Nanimba ny mahavinao sy ny sainanao ray manontolo. Neniko ny vitako e. Fa na izany aza tsy manaiky an'izany kosa e. Maninona ny zanako vavy noho ny sombainao? Maninona ny ratrainao ny zanako? Fonao mendrika izaka ny vokatry ny nataonao koa ianao rangaty a. Karaha loatra nareo vao tonga saina ry papa sy mama. Maninona rehefa simba tanteraka amin'ny fiainako vao tonga saina nareo e? Eny, sakaiko fa siovakako. Fonina nefa nisaziko aho tamin'ny zavatra tsy mety nataoko. Tamin'ny famonoko olona noho ny zava-mahadomelo ny fiainako. Tsy akia. Tsy. Ary tsy avelako higadragadra ny samindry. Efa voninahiny me izay tsy ampirehitra tamindry. Tara loatra mama. Kazary zareo mamela anareo fa efa ambivotra dia ambivotra ny aiko. Mety tsy haritra eto amin'ity tany feny atraikatraka ity tsony. Fonala ty mamela alohan'ny andriko bedana na fona aminao hainy koa Alefia. Fona inona tsony koa moa no azo atao amin'izany. Efa rano raraka tsy azo rofiny intsony izany. Mamelanao afa tady tio fa tsy ho afaka ampoko mandrakizay ny olatry ny lasa navelanao. Sady mamelanao José. Misaotra nareo menaka namela. José! José! Papa! Maty! Tena maty zareo a! Indrisy fiainana metrapetraka. Fona papa! Mandria pietà! Indrisy mantsy. Dia aty amponja tokoa sisan'ny farako. Eny, sakaiko satria adalako. Efa rano fisotroko ny ala fijaliana sy fampahorena ka tsy mampanena intsony. Raha mba nanana ray aman-dreninay ny fankaty sy ny fanoana ohatry ny olon-drehetra angamba dia tsy ho ohatr'izao ny farako. Lasa poizina ho an'ny ankohonako ny tsifisiny teo anilanay foana mba nanome fitiavana sy nameno mibanga teo aminay. Lasa afo be ilay fianakaviana nanjaka ny fifankatiavana fahiny. Iza kosa ny olona tonga mangy azany. Miantso angery mpiambin'ireo izany, aleo hoe makeny. Hoay, fa to Davida, maman, fa inona ataonareo aty? Tonga mangy anao izay ry Latia. Eny akery Latia, tonga mangy anao izay. Sady tonga hitondra ny fifonako aminao koa malala. Azafady fa nanaranao tao anatin'ny fotoan-tsarotra. Tsy nampoziko ny tantaranao. Tsy nampoziko hoe zava-mahadomelona mahiry vaika mihoatra lavitra ny zavatra niraisinao ny tena nanimba ny fiainanao ohatr'izao. Mifona Latia. Tsy izy tokony hifonanao izany ry Davida. Izaho angamba no adala vao maika nanimba ny tenako tany anaty fitorohana zava-mahadomelona. Mba lehilahy iza tokoa mba ho tia an'izany vehivavy mandray doroaka izany.
tsy manome tsiny anao aranandray fanapahan-kevitra misaraka taniko. Tadio ny efa laty fa mbola mitoetra tao anatiko foana ilay fitiavako anao. Tianao na inona lasanao. Te hitondra asambarana vaovao anao a. Ataoko angamba fa efa tsy fotoanan'izany intsony izao ry Davida. Efa tsy misy azo atao intsony. Tsy malala anao izay azoko atao rehetra ahafahanao ety. Samy tena mifona aminareo rakizy a. Samy diso. Tsy mba nahay mitondra ny ankohonako. Tsy mba ny sara fitiavana. Tsy mba ny fanakalo ny sosi ny tsara taminareo fa naleoko na dia nitady vola foana. Ankehitriny voatsapako hoe hay mila n'izany fitiavana izany ao an-tokantrano. Zao simba ilay ankohonana keliko. Mifona kiala tia. Aza manafa efa eo an-dalam-pikarakarana momba andria. Tsy avelako hihity maharitra tia ny zanako. Mamelanao a maman a. Tsy misy tokony hitanako alahelo aminao intsony koa. Efa anatra ho an'ny sisy izay rehetra izay. Fa na izany aza tsy ahakosoka ny fery efa niraikitra tato anatiko. Na teo aza ny tsy firarahinareo ahy dia niezaka foana nanao izay nahafalifaly ahy. Aza matahotra fa tsy mitana alahelo aminao aho. Misaotra kia. Ary momba antsika ary laty ahoana? Leo aloha izaka ny vokatry ny nataoko aty am-ponjy. Tiako mba misy andiniako tsara an'ireny olatra navelan'ilay zava-mahadomelo ny fiainan'ireny. Natolotry ny asemo radio anareo teo zava-mahadomelo ny fiainana. Tantara mitohy nosoratany Antiny Nofy. Novy aloha amin'ny mponina sy nanja. Niaraka tamin'ny Naina Raingomanana, Christophe Rabearmanana ary Fetra Sarobidy. Nandray feo, mamiary vony, nandrindra raha teknika, aro, na natontosa, nanja, Razafindrakoto.